minareo anieni anio asabotsy fahatelopolon'ny volana me taona 20 andro fahafitoa izay etrentsika ny herinandro ny fanahy masina. Anio riavako ny fampianarana izay horaisitsika dia mitondra lohateny hoe ny fanahy masina no mandresy lahatra izao tontolo izao amin'ny fahotany sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Andeha ary ideran'Andriamanitra isika hanomboka izao fotoana izao ihany koa amin'ny alalan'ny hira fahafito amin'ny 300 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Mbavaka isika izany tokoa ry Tompo Andriamanitra rainay eo no hira izay hanomeza amboninahitra anao satria maro tokoa ny soa izay nomenao anay maimaimpona ary ny fahafahanay miatrika indray izao fotoana izao dia mbola fahasoavana atolotra ao ny fiangonana, atolotra ao ny isam-batan'olona, ny isan'ny tokantrano ka hanomezanao zavatsoana indray amin'ny anio ity. Mideranao ary izahay manome voninahitra anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay mahatoy izao anay tsirairay avy. Angatahanay ny famelan-keloka avy aminao Tompo, ny fahadisoanay, ny eloka izay nataonay teo anatrehanao. Mamindrafo aminay ka avaozy izahay mba ho tena olonao ka raha handray ny fampianarana izay atolotra ao amin'ny anio ity. Dia ianao fanahy masina tokoa ny handresy lahatra anay, hahatonga anay ho olom-baovao hiala amin'ny faharatsiana, hahatonga anay ihany koa mba hiaina ny fahamarinana. Izany Tompo ny fanindrinay ka dia mankasitraka anao izahay satria fantatray fa ianao fanahy masina izay efa nomena anay no hampitoetra izany aty aminay indray. Ho mariky ny fiombonanay fiangonana Tompo dia iarahanay manambara ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tantara an-danitra. Meo anay anio ny anona saza anay, ary namelana elokay, tahaka namelana izay eloka taminay, ary aza mitondra ny amin'ny fakapana, manafana ny amin'ny ratsy, nanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
mahazo toerana ianareo ry havako ny 2:7 sy ny faharoa ny iraintsika dia ho vakiana ny tenin'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra izay vakitsika andraisana ny fampianarana an'io ry havako dia ny Jaona 4:12 ny 1 ka hatramin'ny 19:20. Jaona 4:12 ny 1 ka hatramin'ny 19:20. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hatafitonina anareo. Handroaka anareo hiala amin'ny sinagogy izy. Eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanimpom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy, ary izany no hataony satria tsy fantany ny ray na izaho. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoan'androny, fa izaho efa nilaza izany taminareo. Ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo aho. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka aho, ary tsy misy aminareo manontany aho hoe hankaiza ianao. Fa satria nilaza izany taminareo aho dia vontona alahelo ny fonareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha aho dia irahiko aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo. Ny fitsarana satria ny andrina n'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro ho lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitadalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy hankalazahy fa handray avy aminy ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra ananan'ny ray ahy, izay rehetra ananan'ny ray dia ahy avokoa. Koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ray izy, amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia ahitay ianareo. Ary ny mpianany sasany niresaka hoe inona izany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahitay ianareo, ary vetivety foana indray dia ahitay ianareo. Ary satria mankany amin'ny ray aho, ary hoy koa ireo, inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy. Ary Jesosy nahalala fa tahanontany azy ireo dia hoy izy taminy, mifanontany va ianareo? Satria hoy izao, vetivety foana dia tsy ahitay ianareo, ary vetivety foana indray dia ahitay ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly. Ary ianareo
halahelo nefa ny alahelonareo ody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany, fa rehefa velonjazy izy dia tsarony intsony ilay fahoriany noho ny fifaliana fa misy zaza nateraka ho ambonin'ny tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny, fa hitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisitra ny fifalianareo aminareo. Ary amin'izany andro izany dia tsy hanontany ahy na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona hangatahinareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangataha dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Fanoharana no nilazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony, fa hambarako tsotra aminareo ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia hangataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izaho no hangataka amin'ny ray ho anareo, fa ny ray dia tia anareo satria anareo efa tia ahy. Ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Eny, nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hankany amin'ny ray. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fahasoavana sy ny fahamarinana ho aminareo rehetra tiany Jesosy Kristy Tompo amin'ny fitiavana tsy mety levona. Jaona 5:10. Ny fanahy masina no mandresy lahatra zao tontolo zao ny amin'ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Efa andresantsika fa ity teny mivantana ataon'i Jesosy momba ny fanahy masina ireto tao anatin'ny lehilahy teny fanaovam-beloma na ny discours d'adieu nataon'i Jesosy Kristy. Alevo sary an-tsaina ny toeran'ny mpianatra eto fa tena vontona alahelo. I Jesosy le mpampianatra mahery, le sakaiza no manao veloma fa ody. Tsy vitany hoe manao veloma ody izy fa mbola milaza koa ho avy aminareo ny fanenjena. Androakanareo hiala amin'ny sinagoga izy, ho vonononareo. Tsy vitany hoe andeha izy fa milaza loza ho amin'ny mpianatra, ary tena votona alahelo ny mpianatra. Ary hitantsika zany amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina 10. Jerentsika hoe ny andininy fahaenina fotsiny ny vakitsika ny andininy fahaenina. Fa satria nilaza izany taminareo dia votona alahelo ny fonareo. Votona alahelo ny fonareo. Dia Jesosy mampahery azy ireo. Ka na dia votona alahelo ary ny fonareo, tsy maty antoka ianareo ilaozako. Andininy 7 vakitsika ny andininy 7. Fa izaho milaza marina aminareo, mahatsara nareo ny fialako, fa raha tsy ala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha amity dia rako aty aminareo. Mahatsara nareo ny fialako tombony, satria ho avy le mpamelombelona, ho avy le mpampahery, ho avy le mpampifaly, ho avy le mpampirisika, le parakleto zany ho avy mba hahatonga ny mpianatra hery, arisika, ho vavolombelona, hijoro araka ny resantsika omaly. Ino fomba tokony hahatongavan'le mpananatra tsy maintsy mandeha i Jesosy mba hahatongavan'le parakleto ety an-tany sy ao anatin'ny mpianatra. Ary rehefa tonga izy dia ampiaiky. Ny teny hoe mampiaiky eto, teny fototra, dia mandresy lahatra, maneho amin'ny mazava, exposé zany, manondro, manitsoka koa ny dikany, na mampiasikasiny. Zay ny dikany, mandresy lahatra, maneho mazava, manondro, manitsoka, momba ninona? Momba zavatra telo lehibe. Ho an'izao tontolo izao tsy hankanabiko le fandresen-dahatra, na ho an'ny mino na ho an'ny tsy mino,
misy fandresen-dahatra telo ataon'le mpananatra. Inavy izy le izy amin'dininy fahavalo, ary raha tonga izy le mpananatra zany dia ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana, ny fahamarinana ary ny fitsarana. Zay no masitra resantsika ny fahotana. Le fahotana resahana eto dia tsy finoana, ary io natao hoe fahotana lehibe indrindra na fahotana mahafaty. Ny tsy finoana zany non foi, io zany any péché mortel, io zany ano fahotana mahafaty. Ka io ny tenenin'ny Jesosy hoe ampiaiky zao tontolo zao izy fa tsy mino izy zao tontolo zao. Jereo nge ny Jaona voalohany ilazany an'io hoe misy fahotana mahafaty, misy fahotana tsy mahafaty. Io fahotana mahafaty io manko anatin'ny soratra mahazo fa na mamaky izy io ary tsy ataon'ny olona fa ataony iny nakanany io. Jaona 5 amin'ny 4:40 sy ny 7:10. Jaona voalohany zany resantsika zany. Amin'ny Jaona voalohany zany miresaka ny fahotana io izy. Misy ny fahotana ozy izy mahafaty, misy ny fahotana tsy mahafaty. Itsikitsika hoe Jaona voalohany 5 ny misy azy. I Jaona voalohany milaza an'izany misy fahotana mahafaty izy, misy fahotana tsy mahafaty. Hitantsika ve ny misy azy? Hitantsika ve efa niresako ny 4:40 sy ny 7:10 vakitsika. Raha misy raha mahita rahalahany manao ota tsy mahafaty dia aoka ifona ho azy izy. Andriamanitra no mihazo fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty. Misy ota mahafaty, tsy mba lazaiko fa tokony hangataka amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarina rehetra ary misy ota tsy mahafaty. Ny ota mahafaty dia tsy finoana. Ny ota tsy mahafaty azahoana fibebahana dia fandikana ny didin'Andriamanitra, afaka mibebaka ianao. Fa raha ianao tsy mino, tsy avotra ianao. Ka le fahotana resahan'ny Jaona eto le mahafaty. Zay le resahan'ny Jesosy eto. Ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana satria zao tontolo zao tamin'ny andron'i Jesosy tsy mino, ary misy tsy mino foana. Raha vao tsy mino an'i Kristy ianao dia efa anatin'ny fahafatesana. Zay le hoe fahotana mahafaty. Ka ny fanahy masina zany no miteny hoe tsy afabela izao tontolo zao, tsy afa miala zay tsy mino. Ka le fanahy masina zany eto lasa solovava. Io manko misy procureur koa zany ao anatin'ny fitsarana ao manondro. Ny olona tsy mino zany tondroany fanahy masina manao ohatran'io hoe ianao tsy mino, ianao mpanota. Tsy avotra izy. Sanandro izy tondroany fanahy masina voan-damosina hoe io tsy mino. Io le zao tontolo accusé satria resakara-pitsarana neto. Ka ny olona manresy lahatra zao tontolo zao amin'ny fahotana, zay olona tsy mihinan Jesosy zany dia tondroany fanahy masina ohatran'izao isanandro hoe io le manana fahotana mahafaty. Ka faty mandehandeha io satria ny tsy finoana ny fahotana lehibe indrindra mahafaty. Zay le asan'ny fanahy masina voalohany manondro zay olona tsy mino. Zao tontolo zao mihitsy tsy mino izy ho Jesosy. Zay nge mahatonga azy amin'ny 5 vakitsika amin'ny 5 ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarina ary ny fitsarana. Dia ny 7 ahoana izy? Ny fahotana satria tsy mino izy. Zay le fahotana fototra, fahotana mahafaty hoe tsy mino izy, zay tsy mino tondroany fanahy masina. Dia resantsika ny faharoa. Ny faharoa ny fahamarinana. Le fahamarinana eto justice, fa tsy le hoe alete justice. Ary eto ihany misy an'io amin'ny Jaona amin'ny 9 sy 10 io. Fahamarinana ara-pitsarana ny eto, ny rariny sy ny hitsiny ary ny ara-dalàna.
ny fahafatesan'i Jesosy na fialan'i Jesosy manko a ny heveriny Jiosy fa fahamarinana araka ny olombelona, justice. Fahamarinana araka olombelona, zany hoe nisy olon-dratsy a tokony vonoana. Vita zany ny fahamarinana ara-pitsarana. Ozo ny fanahy masina, tsy zany no marina, ary zay le atao hoe ironia. Fa fahamarinana arak'Andriamanitra no nahafaty an'i Jesosy, fa tsy fahamarinana arak'olombelona, justice divine zany. Fahamarinana avy amin'Andriamanitra zany no nahafaty azy. Ka io mihitsy ny fomba isehoany fankalazana an'i Jesosy, ka ankanesany any amin'iray. Ka ny fahamarinana justice dia milaza hoe iny Jesosy ny vonoana iny mihitsy no fahamarinana ara-pitsarana an'Andriamanitra. Vakitsika angena andinin'ny 10 ny fahamarinana satria mankany amin'iray ka tsy mahita intsony ianareo. Io ny lalana ankanesan'i Jesosy any amin'iray isandratana amin'ny voninahitra, ka fahamarinana arak'Andriamanitra io. Ka ny Jiosy nietrehitra azy fahamarinana arak'olombelona, io mihitsy no fahamarinana arak'Andriamanitra. Ka tsy mahita ny Jesosy ara-nofo intsony ny mpianatra na izao tontolo izao, satria mankany amin'iray izy. Mbola resantsika le tsy mahita rehefa avy eo. Ny fahatelo dia fitsarana. Ny fitsarana efa vita, ary efa naverimberin'i Jesosy matetika io fitsarana efa vita io. Ny fitsarana zany efa vita, ka ny andriana an'izao tontolo izao dia efa voatsara. Prolepsa hoy izy nareo anatiny matetika ndike jerentsika tenin'i Jesosy momba an'io hoe Jaona 2:20 amin'ny tsiahy sy omana momba ny fitsarana ny andrian'izao tontolo izao. Jaona 2:20 ny andininy 1:30. Ahoana hoy sisy tonga ankehitriny ny fitsarana zao tontolo izao, ankehitriny dia andriana an'izao tontolo izao roary zay, fa izaho kosa sandratra hiala amin'ny tany. Efa nisy fitsarana nivoaka zany, didi-pitsarana nivoaka zany talohan'io mihitsy. Jaona 2:4 andininy 30. Jaona 2:4 andininy 30. Tsy laza zavatra maro aminareo intsony fa avy ny andriana an'izao tontolo izao, nefa tsy manana inona ato amiko izy, tsy manana tsony. Efa nitenenin'i Jesosy matetika zany izy io hoe efa voatsara, prononcé, ny verdicte zany efa nilatsaka, satria resaka fitsarana eto. Teo ambony azy fijaliana zany efa voatonona, voatsara zany izy moa le andriana an'izao tontolo izao, Satana. Efa voatsara, ka tsy tokony alengelina ny mino tsony izy. Ary zay ny tokony mampahery atsika amin'ny fiainan'ny mino. Mampahery atsika zany le mpisolo vava fanahy masina, le olona mikotabataba aminao iny ane zavatra efa voaheloke. Io andriana an'izao tontolo izao manadalanao efa didi-pitsarana efa nivoaky, inona mbola atahoranao an'io. Zay ne le asan'le fanahy masina. Zay le asan'ny fanahy masina. Mampahery atsika amin'izany. Zay ny dikany hoe ny fahotana, ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana zay tsy mino dia very, zao tontolo izao zay very. Ny fahamarinana dia fahamarinana arak'Andriamanitra, justice avy amin'Andriamanitra. Ka rehefa naseho fahamarinana dia Jesosy Kristy le marina. Fahamarinan'Andriamanitra ny mahafaty azy mba hamonjy ny olona. Ary ny fitsarana vokatra zay mivoaka amin'ny didi-pitsarana, ary efa nivoaka hoe io andriana an'izao tontolo izao ne efa voaheloka mandrakizay. Marina nefa fa raha misy olona miala amin'le tsy finoana ny resantsika teo eto amin'izao tontolo izao ty, dia mbola azo avotana izy raha miala amin'ny tsy finoana. Zay mahatonga antsika mbola mitory filazantsara foana. Ka resy lahatra ny fahotana, zay le asan'ny fanahy masina maresy lahatra hoe enao parota ozy izy. Raha resy lahatra ny fahotana izy ka miova dia azo avotana, azo avotana izy. Fa amin'ny devoly kosa izy dia efa voaheloka mandrakizay. Averiny indroa io, averiny indroa. Ohatra fotsiny hoe ny fitsarana satria ny andriana an'izao tontolo izao dia efa naninona, efa voatsara, efa voaheloka. Izao tontolo izao sany mbola azo avotana, fa i Satana tsy avotra,
satria ny anazy efa nivoaka ny didim-pitsarana. Zay mahatonga antsika mitoro teny amin'ny olona dia ny mbola tsy mivoaka amin'ny didim-pitsarana ho an'izao tontolo izao, mbola azo avotana izy. Ka ny fifandonany fiombonana araka ny jauna, ny fiangonana araka ny jauna sy izao tontolo izao dia tsy fifandonana mandrakizay, fa tsy narina mandrakizay izao tontolo izao. Zay mahatonga Jesosy za tsy tonga anameloka izao tontolo izao fa hamonjy. Ka na dia miady amin'izao tontolo izao ary tsika tsy manary izao tontolo izao, za tsy maniraka azy hiala amin'izao tontolo izao Jesosy, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Satria izao tontolo izao dia tsy mijanona fa mbola saha azo toriana, mbola saha hitoriana filazantsara, mbola azo avotana, na dia eo ary le tsy finoana. Zay mahatonga ny fiangonana mbola tsy mikatona fa mbola mandeha mitory ihany, mbola azo avotana raha miova, avehiko hoe raha miova. Fa ny andrinan'izao tontolo izao kosa dia any izy. Ka izao tontolo izao zany, zay azo avotana dia avotana, zay tsy azo avotana fa mijanona amin'ny tsy finoana dia very miaraka amin'ny devoly zay miazona azy amin'ny tsy finoana. I Jesosy ara-tantara ry havana dia tsy maintsy mandeha. Rehefa mandeha izy vao tena ambaran'ny fanamasina, iza tsara noho izy. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe mbola manana zavatra maro tokony nyresana aminareo fa tsy zakanareo. Aloha ny fanamasina nazava azy aminareo izy anambara azy. Fanamasina zany anambara iza tsara moa Jesosy, ahoana tsara ny fahotana, ahoana tsara ny fahamarinana, ahoana tsara ny fitsarana. Alao izy resaka an'izany. Fa i Jesosy ara-nofo dia alao andeha, fa ny Jesosy ny finoana no hitantsika. Ka ny fanamasina no hitari-dalanareo amin'izany ozy izy. Le mitari-dalana eto guide, lead amin'ny teny anglisy, dia mampianatra amin'ny dikany. Fanamasina zany anamafy, anazava, andalina ny fanambarana momba ny Jesosy na ny fanambarana kristolojika, momba ny zany fahamarinana zany, momba ny zany fahotana zany, momba ny zany fitsarana zany. Ny fanamasina zany tena mampianatra an'izany eto amin'izao tontolo izao ity. Izy ny tena mampianatra an'io. Ary rehefa mampianatra an'io izy, tsy manao zavatra vaovao izy, tsy manao fanambarana vaovao izy Jesosy, tsy amorona zavatra hafa fa le nambaran'i Jesosy ihany no amafisina. Tsy teny ho azy izy fa nyray avy amin'ny ka nambara izany. Fanamasina zany tsy manao zavatra sampotsampona ohatra ny fanaony sasany io na amin'ny fiangonana sasany, fa zay nataony Jesosy ihany no ataony, ary anazavany olona momba ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana izy. Ka izao tontolo izao zany tsy ahita amin'ny Jesosy. Vetivety foana dia tsy ahita nareo, vetivety foana dia ahita inona koa ary zany vetivety zany no mpianatra. Vetivety foana dia tsy ahita ny Jesosy amin'ny masony, efa nazavantsika hoe théorie, amin'ny spectacle, amin'izy mandehandeha ny mpianatra, fa ahita azy ara-panahy amin'ny alalan'ny fanamasina. Dia ho faly ianareo Jesosy. Zao nanoarana azy, hoenjena angenareo zao tontolo zao faly manenjika anareo, falifaly mihitsy ianareo, alahelo ianareo isaona. Kanefa izy io tahaka ny vehivavy miteraka, mihetsy jaza zany marary. Rehefa teraka le zaza, adino ny fahoriana satria nisy vahiny kely tonga. Zay nanoaran'i Jesosy ny atongavany fanamasina. Ijalinareo, sahiranareo, efa tonga nefa ny fanamasina, anjaranareo indray mifaly, ary tsy misy manala ny fifalianareo. Ny fisian'ny fanamasina zany ry havana mananantsika azy dia manazava mandresy lahatra zao tontolo zao ny amin'ny fahotana, fahamarinana ary fitsarana. Zay tsy mino toloan'ny fanamasina sanandro hoe ianao very. Ny fahamarinana dia ao amin'ny Kristy, ambarany amintsika zany. Ary ny fitsarana dia nivoaka amin'ny didim-pitsarana, fa ny andrianan'izao tontolo izao. I Satana sy ny firongo dia efa voaheloka, ka tsy tokony alelingelina anao tsony, tsy tokony amela azy ireo ianao amin'ozongozona ny fiainanao. Tsy misy afaka maka ny fifalianao. Ny fanamasina zany ao amino dia fifaliana tsy hitalama, fifaliana tsy afaka esorona, fifaliana miaraka valim-bavaka, mangatahozy izy. Dia omenanareo zany. Fifaliana manolotra valim-panontaniana amin'izay rehetra mangetaheta valim-panontaniana. Ao amin'ny Kristy, ao amin'ny fanamasina ny valiny zany. Zay nge mahatonga azy amin'ny dininy faharoapolo. Nareo tsy mahasahy mamitany ozy izy.
tsy mahasahy mamitany nareo fa ny fanahy masina nambara izany. Nareo tsy samy mamitany ozy izy fa itomany sisaona fotony nataonareo. Fa ny fanahy masina zany no nanambarany jiaby tsy misy ny valy mpamitany ny fiainanao manontolo dia ny fanahy masina no mamaly izany. Ary zay ny tombona amin'ny fanahy masina. Ny antom-pisinao dia ny fanahy masina no mamaly izany. Izany rehetra zany omena ho an'izay rehetra mangetaeta. Ny valy mpantenina rehetra ho an'izay mangetaeta ao amin'ny fanahy masina avokoa. Izy ny mpandresy lahatra. Izany rehetra zany ny fifaliana, ny valim-bavaka, ny valim-pamitaniana, ny fanazavana momba ny fahotana sy ny fahamarinana ny fitsarana dia azontsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tanteraka izany rehetra zany satria miverina namin'iray Jesosy dia ny fanahy masina mitonga eto amintsika. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra. Amen. Saotra ny tompo isika riavana ny namezany zany fanahy zany antsika. 3:7 ny andinin'ny voalohany sy ny fahaefatra. Misaotra anao hatrany izahay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina no nafahanay nandre ny aino ny fampianarana avy aminao. Eny tokoa raha lasy ianao Jesosy Kristy dia tsy navelanao alahelo izahay fa ny fanahinao masina izay fanahy mampionona, mampahery, mampifaly anay ary mampirisika anay no nomenao anay. Eny tokoa fanahy izay mampiaiky anay ny fahotana rehetra indrindra fa ny tsy finoana ka ankehitriny izay mangataka anao fanahy masina. Ianao no ampitombo ny finoanay, ny fiangonana, firenenay izay tsirairay avy izao, ny kristianina rehetra, ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao. Ianao no ampitoetra izany fahamarinanao zany ao aminay. Ianao Jesosy Kristy mihitsy ilay lalina sy fahamarinana ary fiainana. Tsy ny fahamarinana izao tontolo izao no katsahanay, tsy ny valim-pitsarana izao tontolo izao no angatahanay, fa ny fitsarana avy aminao. Eny ianao no manomana anay mba hahafahanay miatrika izany fitsarana farany any aoriana izany. Ny fanahinao masina no anavaonay isan'andro, hahafahanay miaiky ny fahotanay, mampahery anay, tsy kivy tsy ketraka izahay. Ary Satana dia tsy anakery, tsy anapahefana aminay intsony, satria efa fahavalo efa voaheloka, fahavalo efa resy hitsahany tongotray. Izany ny vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Manitra isika riavana amin'ny fitiavana antsika ampianarany mandrakariva isika. Ny rapitso isika mamarina ny herinandron'ny fanahy masina. Jaona 2:7-20 ny fanahy masina no mampitondra antsika ny famelan-keloka. Ny fanahy masina no mampitondra antsika ny famelan-keloka.
hitsangana isika hanao ny hira mialohan-tsodrany fito amby roapolo amby eninjato andininy voalohany sy ny farany. Fina sy fanantenana ary fitiavana ry havana ny sodramasina fa amin'ny tompo ary tanteraka aminareo an'izany. Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarana, ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana eo amin'ny tanàna, ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifaly. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana ho vavaka mangina. Fa izaho milaza marina aminareo, mahatsara nareo ny fialako fa raha tsy ala dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha dia irahako aty aminareo izy, ary raha tonga ny mpananatra dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mankana amin'iray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrenana izao tontolo izao dia efa voatsara. Ho n'Andriamanitra ariry ny voninahitra amin'ny anarany.